Rehefa miresaka CNRE sika dia mbi ao an-tsaina avy hatrany ny lafin'ny tontolo iainana manamarika ny 70 taona nisy amin'izao fotoan'izao izany fitoerana izany ka dia ny karakara andro siantifika nampahafantarana ny voka-pikarohana momba ny tontolo iainana izany andro siantifika izany maro ireo tazana nanome voninahitra ny fotoana. Nampahafantarana nandritry ny andro siantifika androany teny amin'ny Akademia Malagasy ny voka-pikarohana izay nataon'ny ifitoerana nasionaly ho an'ny fikarohana momba ny tontolo iainana na ny CNRE. Ity ifitoerana ity izay manompana ny fikarohana ho an'ny fiarovana ny tontolo iainana ary mikendry ihany koa ny fampandrosoana. Maro amin'ireo voka-pikarohana no tena ilaina amin'ny andavanandro ny mponina. Ireto voka-pikarohana telo manaraka ireto ohatra dia pikaroka malagasy no nahita azy ary efa ampiasaina amin'izao fotoan'izao. Compost izao fotoana be fanaovana compost soa any fa ity zany hoe ahoana ny anatsarana ilay compost, ahoana ihany koa ny fanaovamokatra azy amina sehatra bebe kokoa zany. Iny fanatsarana azy zany dia jerevina hoe inona ireo bibikely afaka ampidirina anatin'ny compost mba hanatsara ny kalitaony. Dia avy eo atao zany zay hoe ahoana ny fomba hamokarana azy bebe kokoa. Dia izahay zany amin'izany ireo manaraka ny kalitaon'ny compost manomboka ny fanamboarana ka hatramin'ny fampiasana azy mihitsy. Zay zany resaka hoe fiarovana ny tontolo iainana manodidina ny zone minière. Be dia be ny exploitation minière itatsika misy amin'izao fotoan'izao. CNRE zany miara-miasa amin'ireo mpitrandraka ireo mba ahafahana mijery hoe ahoana zany no hamerenana indray le tontolo taraverina zato isan-jato fa hamerenana indray le tontolo iainana nisy teo aloha talohan'ny fitrandrahana. Ary fahatelo farany tenenina amin'ireo hoe ty zany miainga avy amin'ireo atao hoe fako azo avy amin'ireo jona andranomasina dia ny CNRE dia mikaroka ary nahita fomba hoe ahoana ny ahafahana mahazo vokatra angamba izay ny azo lazana azy anadiovana ny rano fisotro. Feno 30 taona amin'ity taona ity nisy ny CNRE ary tafiditra amin'ny fankalazan'izany indrindra ny andro siantifika izay nitondrosaina androany ary nandraisan'ireo mpikaroka eto an-toerana sy avy any ivelany anjara. Dia izay ny vaovaontsika to place de Provavy ankasitrahana feno ianao tsy nisaraka taminay tao anatin'izay fotoana ny fampalalamba vao izay ho amin'ny rapitso indray tsika mifamehy fotoana eto amin'ny ora mahazatra makasitraka tompoko.